hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mbola faly miarabantsika tsirairay avy anatra izao fotoana afatsika mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona fahadimy sady isika izay nampitondrana ny lohateny manao hoe ny Pasika. Mialohan'ny andinitsika izany ary mpiara-mianatra malala dia manasa anao hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra ao, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay noho ny fitamindraponao sy ny fitiavanao nanao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Mitenenao tompo fa mihaino izahay ary ampitoerao tao anatinay ny fananao masina mba ahafahanay maresa fidy tsara eo amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lesona fahadimy ny Pasika. Inoko fa ao anatin'ny hery sy tanjaka fahasalamana tanteraka ianao izay mihaino amin'izao fotoana izao ary rasanatrika tsy salama dia mirary fahasalamana tanteraka. Andriamanitra ny hanasitrana ny rofo rehetra. Ny Exodosy toko faha 12 ny andininy fa 420 sy ny andininy fa 720 no misy ny andininy izay nataontsika ho fitadidy. Exodosy toko faha 12 ny andininy fa 420 sy ny andininy fa 720. Toy izao izany andininy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha hanontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao no famonoana ny Pasika Jehovah izay naondalo ny tranon zanak'Israely tany Egipta raha nahamely ny Egiptiana izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Hiditra eo amin'ny fampidirana isika. Tamin'ny herinandro lasa dia nahita ireo loza sivy voalohany isika ary amin'ity lesona ity no ahitantsika fa ny loza fahafolo dia anisan'ny ilay loza faratampony mahery vaika indrindra ary loza mahatsiravina tsy ho an'ny Farao ihany fa ho an'ny Egiptiana iray manontolo. Hitantsika fa nomena fampitandremana Farao ary tsy maintsy manapa-kevitra izy ao anatin'izany fampitandremana nomena azy zany, na izy ziriziry amin'ny heviny na izy amotsotra ny zanak'Israely. Nefa hitantsika fa nanamafy ny fony Farao ary tao anatin'izany fanamafisana ny fony zany ihany koa mbola nampian'Andriamanitra fanamafisana ny fony Farao dia lasa nahita faisana na ny tsy manatsiny tao Egipta aza. Ao anatin'ny lesona no ahitantsika ohatrana kely ao fa ny fanapa-kevitra raisitsika dia mety isy fiantraikany na isy vokany amin'ireo olona tsy manatsiny. Raha misy ratsy ataontsika izany dia mety miantraika amin'ireo olona tsy manatsiny hafa izany. Ity loza fahafolo ity dia loza iankinan'ny aina mihitsy. Tsy hain'olon-tokana izany fa ny fiainan'ny vahoaka Egiptiana na ny fianakaviana Egiptiana iray manontolo no voasarona ao anatin'izany. Izay ilay zavatra mampalahelo, tsy Farao irery ihany ny voa na ireo tandapa izay tao amin'ny lapany ihany ny voa fa ny vahoaka rehetra. Ity lesona nampitondrana ny lohateny Pasika ity dia maneho amintsika ny fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta izay tandindo ny fanafahana antsika ao amin'ny fahotana ihany koa. Ny zanak'ondry izay novonoina izay tandindon'i Kristy maty teo amin'ny fijaliana, ny ra izay natete teo amin'ny tolambaravarana, ny mofo tsy misy masirasira
dia andraisantsika lesona daholo ho antsika mamakivaky ny fiainantsika ankehitriny miandry ny fiverenan'i Kristy fahandroany eny amin'ny rahaonolanitra. Miampy indray ny loza ino lesona alahady. Hoe vakitsika ny Amosa 3 ka ny 7. Amosa 3 ny 7. Tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Hitantsika fa tamin'ny alalan'ny Mosesy mpaminany no nanambaran'Andriamanitra tamin'ny Farao izay ho avy manaraka. Naseho n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny zavatra rehetra izay iseho ary nampitana tamin'ny Farao izany. Nomena fampitandremana mafy Farao ary zavatra hitantsika dia zao ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra dia fitsarana marina izany. Nefa nasietry ny Farao avinavina, nasietry ny Farao fanararotana ny zanak'Israely. Hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa nampitomboina ny zavatra nampanaovina azy ireo, nisy herisetra tao anatiny ary hitantsika ihany koa fa feno fanompo-tsampy tao Egipta. Izany rehetra izany no antony nahatonga ny loza izay niseho ho an'ny vahoaka Egiptiana, tsy ho an'ny Farao rery ihany fa ho azy sy ny vahoaka rehetra izay tariny. Nomen'Andriamanitra fotoana Egipta ary hitantsika fa ny loza ilay 3 andro izay maizina. Tao anatin'io no fotoana nanomezan'Andriamanitra fampieritsiretana sy fisaintsainana ho an'ny Egiptiana fa ho mafy izany zavatra iseho izany raha toa ka miziriziry amin'ny heviny Farao. Hitantsika nefany fa tsy nanaiky hatramin'ny farany Farao ratsy nisy ny loza 10. Exodosy 2:12 no ahitantsika fa tezitra Mosesy. Niala teo amin'ny Farao tamin'ny fahatezerana mirehitra Mosesy. Inona moa no antony nahatezitra ny Mosesy? Tezitra Mosesy satria noho ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny Farao tsy hamela ny zanak'Israely hivoaka ny Egipta hiala amin'ny fanandevozana, dia lasa miatra amin'ny fianakaviana Egiptiana tsy manatsiny ny loza 10. Noho ny hamafin'ny Farao izany dia lasa miatra amin'ny vahoaka Egiptiana ny loza 10. Maninona moa no mavesa-danja io loza 10 io? Eo moa izany le isa 10 izay isa manan-danja eo amin'ny tandidina ara-baiboly. Raha tsy ilazantsika fa ny dity 10 ohatra dia manan-danja indrindra izany satria fitsipim-piainana izay omen'Andriamanitra ho an'ny vahoakany manokana ny amin'ny fiarahamonina misy, ny fankatiavana misy eo amin'ny olona samy olona ary ny olona sy Andriamanitra. Ny loza 10 tany Egipta, ry mpiara-mianatra malala dia zao: manondro ny fanehoan'Andriamanitra amin'ny fahafienoany, ny fahamarinany sy ny fahamaliany. Eto dia Andriamanitra no mpitsara ary manohitra ny avinavina, ny tsirariny, ny fanavakavahana, ny fireharehana, ny fanararaotana, ny alozana ary ny fitiavan-tena izany Andriamanitra mpitsara marina izany. Io Andriamanitra mpitsara izay Andriamanitra marina io dia miandany amin'ireo olona izay mijaly, amin'ireo olona izay hiara-ny herisetra sy enjena, ary io Andriamanitra io dia ampanjaka ny rariny, endrika isehon'ny fitiavany daholo izany rehetrarehetra izany. Manana tombotsoa manokana isika manompo sy mahatoky ary mino an'izany Andriamanitra mpitsara marina izany, satria marina sy fitiavan'Andriamanitra dia amin'ny mazanak'Andriamanitra aisy ianao
dia tokony hanao ny ezaka rehetra isika mba hananantsika an'izany toetra be fitiavana sy marina izany. Izao anefa indraindray noho ny fitiavana ao anatintsika dia lasa miraitsokombakomba amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny hafa isika satria tiantsika ilay olona anankiray na vondron'olona anankiray, ary lasa manakipo ny masontsika eo anatrehan'ny tsy mety isika. Mila hita izany ry namako, mila hita izany toetra izany. Ilay fitiavana zany tsy tokony iraisana tsokombakomba amin'ny tsy mety mihitsy, fa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Na koa mampanjaka ny rariny amin'ny fomba feno fangatsiahana isika hoy lesona, toy ny hoe mafy tahaka ny vy izany. Tsy mety ireo fomba roa tafahoatra ireo. Inona ny tena tanjona tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Mika 9:9 efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Izany no drafitr'Andriamanitra, izany no planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony hanao tahaka ny Farao isika, hanamafy ny fontsika, hanao toetra izay tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manao ny marina isika dia tokony rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny hafa, na dia namantsika ary na zanantsika na ny vady ao an-trano, rehefa tsy mety ny ataony dia tokony ahitsy fa tsy sanatria akory tiantsika iny olona iny dia miraitsokombakomba aminy na tsy mety ary ny ataony, fa tsy sitrak'Andriamanitra na oviana izany toetra izany. Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra ilay mpitsara marina ary mijery isan'andro ny zanany izy, ary tiany raha toka mampanjaka ny rariny, ny marina, ary mampanjaka izany fitiavana izany ireo rehetra izay miantso azy ho ray, ary ireo rehetra izay antsoiny hoe zanaka ihany koa. Lesona alatsinainy ny Paska. Nanome toromarika manokana Andriamanitra mialohan'ny ialany Israely tao Egypta. Mety alaim-panasika hoe inona reny toromarika izay omen'Andriamanitra, satria ny vahoaka Israelita izay tao Egypta mantsy dia ahitantsika zaza, vehivavy, ahitantsika ireo marefo toy ny antitra izany. Dia mety mieritreritra antsika hoe nametraka toromarika manokana Andriamanitra mba ivoahana amin'izany tany Egypta izany hoe ny antitra aloha no mandeha voalohany na ho anareo tanora, miomana nareo milanja na mibaby an'ireo zaza na ireo antitra mba ahafahanareo mandeha aingana ao anatin'izany fivoahana izany. Mahagaga nefa ny toromarika nomen'Andriamanitra, ny fomba fankalazana ny Paska no nambarany tamin'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe fiankofana amin'ny Tompo izay hamonjy azy ireo no nasaina ny fantohany. Nasaina nanomana zanak'ondry ny fianakaviana tsirairay avy. Ary raha sanatrika vitsy ny olona ao an-trano ka tsy lany ilay izy dia maka olona na fianakaviana hafa hiaraka hinana amin'izy ireo. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona raha no ataon'Andriamanitra ho an'ireo vahoakany ireo rehefa tonga ilay loza 10 ary maneho inona ara-tanindrona izany rehetra izany? Andeha mamaky ny Exodosy 2:12 isika ka ny 13:10 sy ny 14:10. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mely ny tany Egypta ao. Ary izany andro izany dia ho andro fahatserovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah, hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Ry mpiara-mianatra malala, natao ho tsarovana isan-taona io fanafahana io, tsy hoe ho fahatsiarovana ny zava-nitranga tamin'ny lasa ihany izay nataon'Andriamanitra zany ho an'ireo razambe fahiny
fa atsapany taranaka ankehitriny koa ny fahatanterany asa fanafana zay nataon'Andriamanitra azy tamin'izany fotoana izany sy ny fanafan'Andriamanitra ny vahoaka amin'ny fahotana ihany koa ankehitriny. Mazava ny hevitry ny Pasika. Raha jerevantsika io andininy 7:12 sy 7:13 ao anatin'ny Exodosy 12:12 andevaka itsika ny andininy 12. Exodosy 12:12 ny andininy 12. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izaho no Jehova. Handalo ny Israelita ny fisaran'Andriamanitra, izany hoe ny fandringanana izany. Noho izany dia tokony hahatsiaro ny Pasika izy ireo. Ny razanak'ondry izay natete teo amin'ny tolam-baravarana dia mariky ny fiainana. Vao miresaka ra isika dia fiainana izany. Noho izany ilay ra izay natete izany dia mariky ny fiainana sy ny famonjena. Natao ampatsiahy ny Israelita tsirairay ny asa mahery sy feno fahasoavana nataon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, fankalazana ny Pasika. Tena zavatsoa ary sarobidy zany fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta izany. Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia izao hoe nahoana ary no tena zava-dehibe ny mahatsiaro mandrakariva ny soa izay nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny lasa sy ny mahatoko fa hanisoanao koa izy ho amin'ny ho avy. Anjarantsika tsirairay no mamaly izany fanontaniana izany. Lesona talata. Andeha ovaka isika avy hatrany ny Exodosy 12:12 ny andininy ny manomboka amin'ny andininy 7:12 ka hatramin'ny andininy 13:20. Exodosy 12:12 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 13:20. Ary hitandrina ny andron'ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro izany indrindra no nitondrako ny antokonareo ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro 14 amin'ny volana voalohany no ny hariva no hinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-piavy no maraina, 12 amin'ny volana. Afotoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo, fa na iza omana izay misy masirasira dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonan'i Israely na vahiny na tompon-tany. Tsy hihinana na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hinana mofo tsy misy masirasira ao amin'izay toeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalain'i Mosesy ny lolon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy, mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoy ny Pasika. Dia maka isopa iray fina ka atsoboy amin'ny ra izay ao anatin'ny bakoly, ary ny ra izay ao anatin'ny bakoly dia anenteno amin'ny tao-baravarana sy ny tolana roa, ary aza misy mivoaka eo am-baravarana tranonareo avy ianareo mandra-pamarain'ny andro. Fa Jehova andeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny ra eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tolana roa Jehova, dia andalo ny varavarana ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Manandanja tokoa ny rano biby atao fanatitra amin'ity fankalazana ny Pasika ity. Samy nanentina ny tolam-baravarana trano tamin'izany ranjanak'ondry novonoina izany avokoa ireo zanak'Israely. Ary mino aho fa nisy Egiptiana hafa ihany koa izay tao an-tranon'ireo zanak'Israely ireo nino an'izany Andriamanitra izany, nanaraka ny Egiptiana ny zanak'Israely ary anisany tsy tratran'ny loza. Fa ireo rehetra izay tany ivelany kosa
dia tratran'ny loza 10 izany. Hitantsika teto fa nisy fankatoavana nataon'ny zanak'Israely an'Andriamanitra satria dia nanaika nanentina ny atolambaravarany tamin'ny zany ranjanak'ondry zany izy ireo tamin'io andro firavoravona io. Toy izany no anehoana ny finoana an'Andriamanitra ry mpiara-mianatra malala. Ny finoana dia manaiky ary ao anatin'izany no ninon'izy ireo fa afaka manafaka azy ireo amin'ny loza miandry ireo izay tsy mankatoa Andriamanitra. Azontsika antsoina ho filazantsara ny testamenta taloha io fotoana namonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema io, izay tandindo ny fanatitra manokana izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Manondro an'i Kristy tokoa ilay zanak'ondry. Jaona 1:20 indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Manana anjara toerana lehibe ny rahan'ny biby. Maneho fiarovana izany satria izay rehetra nisy ra teo amin'ny tolam-baravarana dia narovan'Andriamanitra tsy ho faty ny lama-to tao anatin'izany tokantrano izany. Ary ny ra ihany koa araka ny voalazantsika teo aloha fa maneho fiainana sy famonjena. Raha averintsika vakina ny Exodosy 12:17 dia zao ny voalaza: ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny ray aho dia handalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ry namako, mifandray amin'ny fankalazana ny Pasika ny filazantsara manontolo satria tsy vitany manondro ny fanafahana amin'ny fanandevozana sy ny fizorana ho any amin'ny tany nampanantenana ihany izany, fa maneho koa ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny fijaliana no ny fahotako, no ny fahotanao, no ny fahotantsika sy ny hanomezany ny fahamendrehany ho an'izay rehetra voarakotry ny randry. Ireo rehetra zany izay mankatoa sy manaiky ny ran'i Kristy, manaiky an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany, dia ampanantenainy ihany koa hiala amin'ny fanandevozan'ny fahotana ary hizotra ho any amin'ilay tany nampanantenana dia hankanana ny lanitra izany. Tateo aoriana dia hitantsika fa apôstôly Paoly nijoro vavolombelona ary nilaza ao amin'ny Korintianina 1:5-7 raha niresaka izy mahakasika ny masirasira dia izao no voalaza ao anatin'izany andininy izany: esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy misy masirasira anareo fa ho voavon'i Kristy Pasika ho antsika. Hitantsika tao anatin'ilay andininy vakintsika tao amin'ny Exodosy 12:17-20 dia nihinana mofo tsy misy masirasira ary ny masirasira rehetra dia nesorina tao anatin'ny trano, isa-tokantrano dia nanala izany ny vahoaka Israelita. Ary ny apôstôly Paoly tao anjato maro tateo aoriana dia namerina an'izany teny izany. Fantatsika tsara fa ny masirasira na ny lalovay izany dia singa anankiray nampiasaina anamboarana na ampitomboana koba isan-karazany. Ary tamin'ny fotoana nanamboarana ny mofo tsy misy masirasira, izany hoe ny alina talohan'ny nivoan'ny Israelita tao Egipta no iresahana voalohany izany ao amin'ny Baiboly. Tsy maintsy nesorina tao an-trano zanak'Israely izany masirasira izany. Ary ao anatin'ny tontolo-kevitra manokana io ny masirasira ry namako dia tandindo ny fahotana. Tandindo ny fahotana ny masirasira. Noho izany tsy azo nampiasaina izany mandritra ny fankalazana ny Pasika
tao anatina herinandro. Zany hoe nisorona tanteraka ny fahotana rehetra nandritra n'io herinandro fanafana zanak'Israely niala tao Egipta eo. Zao ihany koa tandindon'ny Mesia tsy manatsindry izay nandresy ny fankapana rehetra ary nanolotra ny aina ho antsika ny mofo tsy misy masirasira. Masirasira hozy ateo ary voalaza tao anatin'ny lesona ny masirasira dia tandindon'ny fahotana. Ny mofo masirasira kosa dia tandindon'ny Kristy ilay tsy manatsindry, ilay nandresy ny fankapana rehetra. Hitantsika ihany koa ilay isopa iray fihina izay natsoboka tao anaty rà. Izany dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra izay manadio ny tenantsika tsirairay avy. Raha fitinina zany dia izao: voaseho mandritra ny pesha, izany fanavotana nataon'i Jesosy ho antsika izany. Tafiditra tanteraka ao anatin'izay ilay filazantsara ny testameta, ireo rehetrarehetra izay noresahana tamin'io fanafana na io Pasika voalohany tao Egipta io dia tandindo ny fanafana kristiantsika ihany koa ny amin'ny fahotana, mba ahafahantsika miditra amin'ilay fiainana be voninahitra dia ny fiainana mandrakizay izany. Ry namako, ny rahan'i Jesosy izay Andriamanitra mihitsy no nilaina mba hanavotana antsika noho ny fahotantsika. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona no ambaran'izany amintsika momba ny aratsy ny fahotana, zany hoe Andriamanitra mihitsy no nanolotra ny ainy mba hanafaka antsika amin'izany fahotana izany. Tsy misy lalana hafa, tsy misy moyen hafa fa dia tsy maintsy ny rahana Kristy no nalatsaka mba hanavotana antsika. Hitantsika fa tena ratsy izany fahotana izany eo anatrehan'Andriamanitra, ary sarotra ny hamahana izany. Tsy misy lalana ahafahana mamaha izany afa-tsy izy irery ihany, dia ilay lahatokan'Andriamanitra, tsy iza fa i Jesosy Kristy. Ilay zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny nanafahana zanak'Israely tany Egipta, ilay tandindon'i Kristy. Ilay ranon-janak'ondry izay latsaka ny tandindon'ny ranan'i Kristy. Ilay mofo tsy misy masirasira no tandindon'i Kristy izay tsy manatsiny, tsy misy pentina, tsy niaina fahotana. Izany rehetra izany no manambara amintsika ny mahazava-dehibe ny fanafahana antsika ho amin'ny fanandevozan'ny ota ho amin'ny fiainana mandrakizay. Lesona alarobia mampita ny fanelo. Azavain'ny mpanao salamo ny fomba ahafahan'ny zanantsika mahafantatra an'Andriamanitra sy ny fitiavany. Ny salamo 5:7 izay mivaky toy izao hoe: ny taranaka rehetra samy idirany asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Isika ray aman-dreny dia natao ifampiresaka amin'ny taranakitsika, amin'ireo zanakitsika, ny amin'ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra mahagaga, ny amin'ny fitantanany, ny amin'ny fomba rehetra izay ataon'Andriamanitra nentiny nanafaka ny vahoakany amin'ny tantara ao amin'ny Baiboly zany, izay ampitana amin'ireo zanaka sy ny taranaka faramandimby, mba ahafahan'izy ireo ihany koa mahatakatra an'izany hoe Andriamanitra fitiavana sy mpitsara marina izany. Ny Exodosy 12:4 sy hatramin'ny 7:20 dia misy hevitra manokana ao. Andeha hovakitsika izany Exodosy 12:5 ka hatramin'ny 5:20 izany. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo, ho lalàna ho anareo sy ho antaranareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo araka izay nolazainy ianareo, dia hitandremo izany fanompoana izany. Ary raha anontanianareo ny zanakareo hoe: ita no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe:
izao no famonona ny Pasika Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nibavaka. Ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany araka izay nantiany Jehova ny Mosesy sy Arona no nataony. Ny ray aman-dreny no mpampianatra voalohany tao Israely ary natao hanambara ny tantaran'ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egipta izy ireo amin'ny zanany izany. Ary izany fitantarana izany dia tsy hoe tantaraina toy ny zavatra nitranga fahiny ihany na hoe zavatra niseho teo amin'ny tantara fotsiny, fa natao hanehoana ny mahalehibe an'Andriamanitra sy ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Nandritra io fankalazana ny Pasika io dia nandray ny toeran'ireo razambe izy ireo ary velomina sy iainana izany tantara izany isa-taona rehefa mankalaza ny Pasika ny zanak'Israely. Ny raim-pianakaviana dia ilaza amin'izay fotoana izay tany Egipta aho hitako ny faharesen'ireo andriamanitra Egyptianina sy ny loza tany Egipta ary nafahan'Andriamanitra aho. Tsara tokoa ny manamarika fa mbola tao Egipta ny Israelita rehefa nasaina nankalaza ny fanafahana azy ireo tamin'ny fanandevozana Egyptianina. Arak'izany dia izao ny fankalazana rehetra zany dia fanehom-ponoana. Rehefa nahazo ny toromarika izy ireo dia niondrika ny olona ka nivavaka tamin'ny mpanavotra azy ary avy eo narahina ny toromarika momba ny Pasika. Ny bokin'ny Deutéronomie ry namako dia mampatsiahy ny Israelita mba ilaza ny tantara toy ny toe-javatra nandalova ny tenany manokana ary tsara marina ny fanehoana fanandramana iraisana amin'ity fitantarana ity ary koa ny fanatranterana ny fanandramana iainana ankehitriny. Raha vakitsika eo amin'ny Deutéronomie toko fa 20 ny andininy 15 ka hatramin'ny 19 dia iteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka na hoe Sirianina mpanjenjena nondraiko ka nidina tany Egipta izy dia nivahiny tany ambonin'ny olo-mitsy ary tany izy no tonga firenena lehibe ka nahery sady maro isa ary nanao ratsy tamintsika ny Egyptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra nitrazantsika isika ka nihaino ny feontsika izy ary nijery ny alahelo-tsika sy ny asantsika ary nifahoriantsika ary tanana mahery sanina indrotra sy fampitahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no hitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta ka nitondra antsika iniditra teto amin'ity tany ity ka nanome antsika ity tany ity dia tany tondra-dronono sy tantely. Lesona alakamisy ny fisaran'Andriamanitra. Eto no niatra ny loza 10. Exodosy toko 12 ny 19 sy ny 17. Ary noho ny mamaton'alina Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny babo izay tao amin'ny ranomaizina mba amin'izay voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fora mbola alina koa Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Niatra tamin'ny lamatoa ny loza farany tao Egipta. Tsy ny lamatoan'ny Farao rery ihany fa ny lamatoan'ny Egyptianina rehetra izay tsy nakany amin'ny Israelita izany satria araka ny teny teo hoe mino aho fa misy ireo namana Egyptianina izay nakany amin'ireo Israelita satria fantatsika tsara fa rehefa nivoaka ny Egipta ny zanak'Israely dia nisy Egyptianina nanaraka azy ireo. Mety misy tamin'izy ireny izay tsy tradoza satria niankatoa niaraka tamin'ny vahoaka Israelianina. Ny fisaran'ny lanitra dia niatra tamin'ireo andriamanitra rehetra tao Egipta sy tamin'ny fianakaviana rehetra izay nivavaka tamin'ireo andriamanitra tsy izy ireo
izay sampy tsy misy heviny fa maneho ny filan'ny olona sy ny faniriany ary ny tahony fotsiny. Ao anatin'ny paragrafy voalohany lesona alakamisy izany. Paragrafy faharoa dia izao no voasoratra: araka ny hita teo amin'ireo loza teo aloha dia tsy afaka namonjy ny olona ireo sampy ireo. Miharihary tokoa izao ny mahatsinotsinona azy dia teto amin'ity loza fahafolo ity izay ratsy indrindra ho an'ny Egyptianina. Ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany pejy 220 dia izao no voalazany Ellen White: isa-tokantrano dia maty ny zanakalahy matoa izay rehereha sy tabian'ny ray aman-dreny, atsatra sy taitra ny endriny ary nangovotra ny lohalika Farao sy ireo taondapany nandray izany zava-doza izany raha vao nifoy teo am-pandriana. Tao Egipta ny Farao no Andriamanitra faratampony ary ny zanany kosa laha matoa izany no heverina fa zanak'Andriamanitra satria izy no andimby an'ilay Farao izay lazaina fa Andriamanitra izany. Ny vahoaka Egyptiana dia manana andriamanitra maro, ohatra hoe Isis, ilay andriambavy mpiaro ny zanaka. I Heket kosa dia andriamanim-bavy mpanampy ny vehivavy eo am-piterahana. I Min no andriamanitra ny fahavanonan'anaka. Ankoatr'ireo dia misy andriamanitra Egyptiana maro be tsy tambo isaina, tsy nanan-kery anefa ireo andriamanitra ireo manoloana n'ilay andriamanitra velona sy mahery. Ao no Zozy Mosesy ao amin'ny Exodosy 10:1-12: Jehova iza no tahaka anao amin'izay andriamanitra? Iza moa no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana? Hitantsika ihany koa fa ny rafozan-dany Mosesy na ijetro dia ny lohabava taty aoriana hoe: ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehova, mihoatra noho ny andriamanitra rehetra, dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptiana nirehareha tamin'ny reny. Exodosy 20:1-12. Raha voany andony bokin'ny Exodosy any amin'ny Exodosy 1 dia nisy ny didin'ny Farao izay namonoana ny zazalahy voateraka rehetra tao amin'ny Israely mba ampilefitra sy hampihatra azy ireo. Izao kosa miatra amin'ny zanakalahy matoan'ny Egipta ny famaizan'Andriamanitra. Izany no anisantsika lesona ngeza be fa izay efa afin'olona nojanjainy, izay atao ihany no miverina amin'ny tena. Tadidio ry mpiara-mianatra malala fa misy vokany ny fanapahan-kevitsika sy ny fitondran-tenantsika. Ary ny zava-misy mampalahelo dia ity: tsy isika irery no mizaka ny vokatry ny asa ratsy ataontsika. Manjary mijaly avokoa ny hafa, ny zanaka, ny vady, ny ankohonana, ny manodidina, ny fiangonana. Tsy vitsy fa maro, eny na ny tsy manan-tsiny aza. Toy izany no toetra ny fahotana. Ny fahotana ataontsika dia misy fiantraikany eo amin'ny manodidina antsika ary ratsy izany. Manentana antsika mba hiala amin'izany fahotana izany, manentana antsika mba hijoro ho mahatoky manomboka izao, satria ny safidy ratsy na ny fahotana ataontsika dia misy fiantraikany goavana eo amin'ny manodidina antsika. Mamindra fo Andriamanitra, mamela heloka Andriamanitra, nefa tsy tia fahotana izy. Tia ny mpanota Andriamanitra fa tsy tia ny kosa ny fahotana izay ataontsika. Ao amin'ny fianarana fanampiny na ny lesona zoma zany dia misy andalan-teny izay tiako hovakiana ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, ao amin'ny takelaka 370. Izao no voalaza itsika manampy izay voalaza rehetra izay
dia izao no voalazany mpanombavan'ny tompo Ellen White moa no nanoratra izany boky izany patriarika sy mpaminany akelaka vatelo amin'ny fitopolo sy roanjato. Andro firavoravoana natao fahatsiarovana sy tandindona ny Paska. Tsy hoe fampatsiarovana ny fanafahana tamin'ny fanandevozana tany Egipta ihany izy, fa koa tandindon'ilay fanavotana lehibe nataon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Ny zanak'ondry natao fanatitra dia tandindona ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay any fanantenam-pamonjena ho antsika. Fa vaovao ny Kristy Paska ho antsika toy hoy ny apôstôly Korinthiana 1:5-7. Tsy ampy ny namonoana ny zanak'ondry, fa tsy maintsy natentina teo amin'ny tolambaravarana koa ny rany. Dia toy izany koa no tsy maintsy hanorana ny fahamendrehan'ny mpamonjy amin'ny fanahy izay mino. Tsy hoe akory manolotra ny ainy ho an'izao tontolo izao fotsiny Jesosy, fa koa ho an'ny tsirairay sambatan'olona raha tahiny mandray ho an'ny tenany ny herin'ny sorona nataony izy. Ry mpiara-mianatra namako mandraka ankehitriny dia mankalaza ny Paska na Pesha ny fianakaviana Jiosy mafana fo manerana izao tontolo izao. Manana ilay fomba antsoiny hoe Seder de Pesha, midika hoe fandaharana na fandaminana ny Seder. Izy ireo ary mandritra izany dia mitantara ny nanafahana azy tamin'ny fanandevozana Egiptiana izy ireo. Avy eo miara-misakafo manokana amin'ny fianakaviana. Mahavariana fa voatahiry hatramin'ny fotoan'ny Eksodosy mandraka ankehitriny izany fomba izany. Ny sabata andro fahafito kosa izay tandreman'ny Jiosy koa dia efa nisy hatramin'ny fahagola. Ry namako raha sitraka ao dia izao, tantarao, ambarao amin'ireo taranaka, amin'ireo zanaka faramandimby, ny tantara ny fanafahana izay nataon'i Jehova ho an'ny zanak'Israely tao Egipta, ny amin'ny fomba nitsarany ny Egiptiana tamin'ny fanamafisana ny fon'ny Farao izay tsy nanaiky namohana ny Egiptiana ka lasa niatra manaina izany, dia namoizana ny lahatokany Farao sy ny lahatokany vahoaka Egiptiana izay tsy nankatoa an'Andriamanitra. Tantarao izany tantara izany ary ampitao amin'ireo zanantsika ihany koa fa Jesosy Kristy ilay mpanafaka, izy no Paska ho antsika, izy no manafaka antsika ho amin'ny fanandevozan'ny fahotana ary tonga hitondra antsika ho any amin'ilay tany nampanantenaina dia nikanona ny lanitra izany. Izay no lesintsika ry namako ary misaotra anao ny aino izany hatramin'ny farany. Eto am-pamaranana dia mametraka ny veloma mandra-pitafa amintsika indray ary manonona ny fiadanan'ny tompo any sambatan'olona ho anisa tokantrano tsirairay avy. Hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra mahery sy Andriamanitra fitiavana, misaotra ny amin'ny lesona izay nomenao anay, mampafantatra anay ny amin'ny fanavotana izany, ny amin'ny fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta sy ny fanafahana anay ao amin'ny fahotana ihany koa. Meo anay ny hery, meo anay ny tanjaka, indrindrandrindra ny fanainao masina mba hahafahanay manao safidy tsara eo amin'ny fiainanay, ahafahanay mitondra tena mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.